Tsy opozinareo mihitsy ny sponsoran'ity vidéo ity. Ianareo ve mahavita misitrika iray volana amin'ny toerana lavitra ny Antananarivo antsoina hoe Anjanatory, tsy manao afa-tsy mamorikira fotsiny. Ohatran'izany natao Polo tamin'ny namorona le album hoe Jerenty izay nivoaka tamin'ny 3 Jona 2024 ka ho hitanao amin'ny épisode fahavalo ny Melomana ny famakafakana ny vokatra io. Jerenty mandray anjara zava-dehibe vanintsara mandresy garanty kalitao de tavina tianao farana lesy Jerenty. Polo ekera lobo fatatsika tamin'ny clash info sy clash back vaovao ankira sy fanazavana ankira ireo lesona rehetra tamin'ny terminal izay nalaza be tamin'ny taona 2024 nanomboka teo no nampisehoana an'izao tontolo izao ny fahaizany mampiadrima sy manoratra amin'ny maha-artista an'le moa dia tsy mitovy amin'ny fomba fijerintsika olon-tsotra amin'ny fomba fijeriny, mifantoka kokoa amin'ny fanasiny anatin'ny olana zavatra iray lery tsy tia miodikodina sy mitsara ivelany fotsiny fa to dia miteny mahitsy na eo amin'ny resaka sosialy zany na eo amin'ny resaka fitiavana ohatran'ny tenen'lery tamin'ny parole an'ireto hira anankiroa ireto. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Tsenao ny farany tsara fenao ny farany tiako ny ao aloha ny ao afara leo isy anyzany mihitsy efa tsy any fa le ao anatinao ao no atokiso tsenao ny farany tsara ho ary sipa fenao ny farany tiako le nalaika aloha tsy kahita tsony mainty de tsy hitan'ny olona kozy io raha fotsy io raha tsy mainty tsy vitany tolona sao de tsy kopy fa nygasy angamanitra tsony voapirofo amin'ny ambotaiazy o zy lerony. Amin'ny resaka sosialy dia mieritreritritsika pieny hoe manankihana fotsiny ny ataon'ny Polo ohatran'le texte tany tamin'ny Repoblika 3 tarainan'olona nefa tô tsy mahay mamboly samy manao mpitondra vendrana rehefa tsy andisy sekoly eny na dia efa tsy manankihana tsony ary za fa efa manome fantso mihitsy misy ny fantany fenao manaiky poresiny enao tokony fahefana fa za manaiky poretiny. Ny fahantrana tsy ara-bola sy ara-pitaovana ihany fa ara-tsaina ihany koa. Tsy za moa ny tena an'io fa i Polo. Fahantrana tsy ara-bola ihany, tsy ara-pitaovana ihany fa fahantrana koa ara-tsaina. Ny tiany ambara amin'io moa dia tsy mijanona amin'ny endrika ivelany fotsiny ny fomba fijeriny fa mampirisika antsika andinika sy hijery lalina kokoa. Izany hoe tsy ny tsy fisian'ny vola aman-karena ihany no atao hoe fahantrana fa ny tsy fahaizana na ny abatoana ihany koa. Tamin'ny sarkasma moa no nampitaina an'izay fomba fijeriny lery izay tao anatin'ity hira hoe veriny ity. Mila manambola tsy mila mahay oi tsy andeha anaty izahay fampianarana anga misy vola tsony aleo manao pasitera manala devo. Raha oharina amin'ny rappeur na mpihira sasany amin'izao fotoana somary explicite sy bling kokoa dia mametraka amin'ny fomba ny tsy tia miasa saina sy tsotsotry Polo ohatran'le pochette lery tamin'le album hoe Ravitoto izay nampisehoany lery an'ny mahagasy azy na hitantsika tsy logo an'le markany hoe Polo soratra hoe Ravitoto miloko maitsomaitso ary anaran'le ry kely etsy ambany etsy ahitantsika hoe tena tsotra be zany ny fomba fisainan'le ry. Misy manko ny rappeur sasany tsy mieritreritra fa tsy ny alaza sy ny perse na azy vu dia lasa manao bad buzz fotsiny hany ka lasa tsy ara amin'ny maha-artista ny zalatsony ny ataony ohatran'ny tenen'ny Polo tanatin'ity album ity. Laza rehefa mbola manaraka evity vavy tsika tsy komersa fambantany tsy matahotra ny persa so gaga mahita amin'ny lingling fefa nataoko ny antanatohatra efa aile mamoaka bling fa rovinareo vo anoratra. Polo pandy laksista sa entitra laksista zany dia olona tsy dia miraharaha fitsipika ohatra hoe raha prof de français zao Polo dia le prof tsy misava devoir mihitsy na le mijery film foana ala isaky ny cours de français. Laksista aloha le ry raha ohatra hoe premier partie anti hira ao amin'ny album anty no enona zaka mifo maraina maray tsy ariva malaina mbola be ny ady de faina misotro mifoka maina aleo iteo ny anaorina aleoko miandro fanampiana ndeha anamboatra fandina matory alofa mangina. dia nefa tsy dia tena hoe laksista be loatra le ry fa mampirisika antsika hanatanteraka ny nofinofitsika koa ary nofinao enona zay tianao de atombo manentana antsika hianatra sy asa miasa fa zavarina misaotra an'Andriamanitra ary amboly Dia amiko mila ampy sakafotsika aloha nga mba tsy hankinantsika amin'ny hafa-tsony satria ao anatin'izay fomba fijeriny lery izay dia manantena fiovana izy tsapantsika hoe tsy mijery fotsiny Polo anatin'izao tontolo iainany sy iainantsika izao fa mitondra ny anjara birikiny amin'ny alalan'ny hira ataony dia izay no hidirantsika amin'ny loha hevitra manaraka hoe
Fa alohan'izay dia ho atolotra anareo ny sponsorny vidéo atsika sy izay vidéo rehetra ho avy manaraka eo dia tsy izy zany fa i président. 4 to 6 weeks later. Laingako zany fa tapitapy send nefa mahafantanareo tsenjera angamba an'ity application ty fa averiko ihany fomba fandefasana vola avy any ivelany maketo Madagasikara. Ohatra hoe fadiny bolo zao any à la France dia te handefa vola hinana amin'ny bolo composé composé mihitsy dia mitelecharge application tapitapy send izy dia mampiditra numéro-any dia raha 1 euro fotsiny ara no alefany dia tsisy frais d'envoi fa raha mbola mampiasa ny code promo Melomana 11 izy dia mahazo 10 euros de bonus. Inona moa fa tsy efa henakisoso ravitoto mihitsy no vidimy bolo amin'izany fa tsy composé tsony. Raha ireo fomba fijery bolo nazavaiko tao amin'ny premier partie any analyse teo zao dia mifanohatra tanteraka amin'ny zava-misy iainantsika amin'izao satria raha mampiseho fomba fijery lavitra ny abadona sy tsy fiankinandoha amin'ny olona zao lery dia mifanohatra tanteraka amin'izay nefa ny hitantsika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny dia misy antony nefa zany rehetra zany. Ny antony voalohany tantarain'lery zao dia ny demoiselle sy pakely engane ho ampitona fianakaviany zato isan-jato malagasy izy tsy de hoe tara mivaza be ahoana fa tara amin'ny euro sy passeport taratasy tegna si tu même formule là tsy miova donne-moi tes euros je te donne mes votes zay tratrany ao tsy tafody. Tsy vita ny tantara fotsiny le rifa mampiseho endrika iray ateraky ny fahantrana. Ny fahantrana izay tsy azo omentsika lamosina satria io ny iainan'ny akamaroan'ny malagasy eto. Mampiseho an'izany indrindra ny cover sy ny anaran'ity album ity hoe Tserenty ahitana ny bolo manokatra ny maso sy misava lalana hijerena ny tontolo iainany sy iainantsika dia ao anatin'izany ny fahantrana. Ny ateraky ny fahantrana moa be da be fa anisan'ny tena mampalahelo dia takalon'ny olona amin'ny lanjan'ny vola ny lanjan'ny aina. Amin'izao fotoana iainantsika izao manko dia betsaka ny olona vonina an'izao rehetra izao ahazoana vola hany ka na dia hanao ny ratsy ary. Eny ilaina ny vola tena ilaina na sary zao zany mila vola be mihitsy fa lasa tiantsika ny tsofototra maha-olombelona noho izay dia izay nazavain'ny bolo tao anatin'ny tira hoe veriny ity izay mampiseho tsara ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao. Mila manambola vao mazomarany raha mbola mantra leo salama ihany rekto factura version ferapara amokarazana no hidirana hôpitaly. Ny antony faharoa mampifanohatra ny fomba fijery lery amin'ny tontolo iainantsika koa zao dia hito raha hito. Miaina tanteraka anatin'ny vanim-potoana ny réseaux sociaux moa ny olona amin'izao fa ny tena simbolo eto dia ireo tovavy lasa miankin-doha be loatra sy mampiseho lainga anaty réseau na te azo validation avy amin'ny lehilahy fotsiny. Fenonao fiainana tsenanao ny réseau fenonao sary be maquillage be loatra lainga foana nentinao matory fenonao kozy iainanao akory. Tsy ampy fahatsorana tsony ny olona noho ny lainga sy fiatsara-belatsihy aseho anaty tambazotra aza variana amin'seho ivelany sy te ho tiavana daholo izay rehetra hita ka vitsy sisa ireo tena tsopo dia izay nytiany le ritantaraina tao anatin'ny diry ity izay niarahany tamin'ny Medji. Combien sur Insta sont sincères, le luxe c'est tout ce qu'ils te servent. Comme que l'amour n'est pas là et alors ils vivent leur vie pour plaire. Io moa zany samy manao izay tiana amin'ny fiainana fa tsy voatery hanao an'izay kosa nefa ny tovavy ankehitriny ozy ny teny lery. T'essaies de t'en séparer mais ça te manque. T'essaies de t'en empêcher mais ça te tente. Tu sais que t'es pas obligé de te vendre. Tu sais que t'es pas obligé de mentir. Noho ny tany mamay sy ny fahantranana ny fiainana sarotra risantsika teo dia any sisa vahaolana hitan'ny olona na ny tanora amin'izao fotoana dia ny fandehanana ny ivelany. Any manko no tsaratsara kokoa no renana ho avy mamiratra raha ny teny Polo sy Andriambelo tao anatin'ity hira hoe bon vent ity. Je me dis qu'il faut y aller, qu'à camper sur les autres c'est mort. J'ai besoin de me rendre à bon port, donc souhaite-moi bon vent. Fais des balises, tu verras que le brise te caressera doucement le cou. Je sais que tu arriveras, je sais que t'as la rage. Aïe, t'encaisse à la nage. Yes, tu t'y feras une fois au large. Mais là tout de suite, bon voyage. Mety ho faniliana sy fandaozana ny ataon'ireo olona na tanora maro mitsoaka makany ivelany nefa raha ny zava-misy iainantsika eto no jerena dia mampanontany tena hoe ho avitra ihany ve tsika ty ary dia ny valiteny bolo amin'izay dia eny. Tsika tsy condamné, tsika tsy voeloka. Mbola mino foana aloha hatreto hoe iova fa io koa nefa tsy andrasana nizaniza fa fiovana zany dia amintsika rehetrarehetra.
Tamin'izany nanao an'ity analyse ity dia ohatran'ny mahatsapa hoe misy zavatra tsy ampy zany dia nefa misy zavatra tsy ampy mihitsiny satria raha nihaino an'ilay album za dia miandry hira iray to dia mitarika an'la hanova zavatra be zany na hoe hiova ohatran'ilay hirany hoe ravitoto iny dia naveriko nijereny ireo titre rehetra tamin'ilay album dia faly be nahita an'ity titre farany ity hoe mitsangany lahy dia haika tsy le araka le nendrasako ilay izy fa hira miprezente an'ireo olona rehetra nandray anjara tamin'ny famoronana ny album dia izay hira iray ohatran'ny hoe navita nampitsangana an'lazy any hitako tsy ampy fa tsy nampiovan'ny kalitao sy ireo hoe hevitra sy anatra be da be tiany bolo ampitaina tanatin'ilay album nefa izay mety hoe tsy tiany bolo asiana an'izay hira faran'izay ary satria raha avy nihaino an'ilay album iray manontolo ianao tsy navita mijery ny fiainana misy eto Madagasikara fa tsy mody jamba fotsiny dia mitsangana ihany laha amin'ny farany Sangala,